Ny vinany toetry ny andro any an-dranomasina ny alatsinainy 5 septambra amin'ny 9 maraina hatramin'ny talata 9 septambra amin'ny 9 maraina. Raha ny sary azo avy amin'ny zanabolana dia misy an'ireo rahoan'ireo amin'ny faritra avaratra atsinanana sy afovoany atsinanana Madagasikara noho ny varatra azy. Arak'izany mila malina tsara ny mpiandrika rehefa mivoaka ny ranomasina satria mety handrivotra ny andro indraindray na izany na tsy izany aza tsy misy mifampitandremana ny any amin'ny an-dranomasina. Ho an'ny morontsiraka atsinanana Cap-d'Ambre hatrany Capest, anorana mahalana ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 30 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora, hahatratra 5 kilometatra isan'ora indraindray any avaratra Isambava. Anonjabe ny ranomasina avy ny onja 1.9 hatramin'ny 2.4 metatra. Capest hatramin'ny Manoro, anorana malefaka somary miatoato ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hahatratra 17 kilometatra isan'ora indraindray. Anonjabe ny ranomasina avy ny onja 1.3 hatramin'ny 1.4 metatra. Manoro hatrany Taolagnaro, andraona amin'ny tsitokotoko ho avy atsinanana na avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, Ananky avala amin'ny 20 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora indraindray any atsimony Faravangana. Anonjabe ny ranomasina avy ny onja manodidina ny 1.4 metatra, hahatratra 2 metatra rehefa manakaiky ny Taolagnaro. Taolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie, ibalika amin'ny masoandro amin'ny ankapobeny ho avy atsinanana somary avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 15 kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina avy ny onja 2 ka hatramin'ny 2.5 metatra, isy alony rano madinika avy atsimo. Morontsiraka andrefana Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, ibalika amin'ny masoandro ho avy atsinanana ny rivotra amin'ny ankapobeny any atsimon'ny Tampolo ka ho 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora, ho avy atsimo na atsimo atsinanana kosa ny akafa ka manodidina eo amin'ny 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja na anonjabe ny ranomasina avy ny onja 1 metatra hatramin'ny 1 metatra sasany. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, ibalika amin'ny masoandro ho avy atsimo ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja ho latsaky ny 1 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava, andrahoana vitsina ibalika amin'ny masoandro ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hahatratra 17 ka hatramin'ny 15 kilometatra isan'ora indraindray any avaratra Mahajanga. Ho avy avaratra andrefana kosa ny tolakandro ka manodidina eo amin'ny 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho tonina dimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja ho latsaky ny 1 metatra. Analalava hatrany Cap-d'Ambre, andraona amin'ny tsitokotoko mety arahana orana tandrifin-draona amin'ny manodidina ny Nosy Be indrindra ny Voamaraina. Ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora manakaiky ny tendrony avaratra. Iovaova kosa any akafa ka eo amin'ny 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho tonina dimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja ho latsaky ny 1 metatra.